Kokoa daholo ny zanagasika rehetrarehetra dia tonga soa ato amin'ny fandaharany momota. Lasa momota kely indray ny tarehako androany. Mankasitraka anareo manaraka fandaharana dia vaovao tsara ihany no zarainareo dia mahakasika ny inona ilay izy eo. Rehefa teraka ve ny vehivavy dia lasa malalaka ny fosy. Ny valiny dia eny. Ary hazavaiko amin'ny antsipiriany ny antony. Voalohany raha ohatra ka hoe mbola very tsia ny vehivavy tsy maintsy lavaka kely ohatr'izao ilay izy. Rehefa imbe dia be milely eo dia lasa mangeza. Ary rehefa lehibe ilay zazakely, rehefa mivoaka ny zazakely lasa misokatra be ilay fory. Izany ary akory tsy midika hoe lasa tena ngôza be ilay izy fa rehefa alaina ohatra kaiky fotsiny ny olona anankiray matavy, manao régime izy, manao ny rehetrarehetra izy dia miverina normal izy lasa mihodina, lasa tsara, lasa normal. Rehefa miha izy dia ohatr'izay ihany koa ilay fory. Na izany na izany ary somary miavaka ihany ilay satria tsy inona be dia be ny fiovan'ny vatan'ny vehivavy. Voalohany rehefa teraka ny vehivavy tsy maintsy miala sasatra. Mafy ny an'ny vehivavy mandritra fiterahana. Alaina ohatra voalohany ny taolana dia mikorontana. Rehefa mandritra 9 volana ny vehivavy mitondra voaka dia tsy maintsy misapa-baka mba hampisokatra an'ilay fe ihany koa ary hampivoaka ilay zazakely aingana. Izay aloha dia olona ny vehivavy izay. Ny olona manaraka indray ihany koa dia ny taova rehetrarehetra vehivavy ao anaty ao tsy maintsy lasa hiverina amin'ny laoniny indray satria misy ilay zazakely teo ilay izy dia tsy miforotra anakary ambany taria somary nemitra taria ariana ilay taova rehetrarehetra, ny tsinahy, ny avokavoka sy ny rehetrarehetra somary lasa tena. Dia izao vao lasa hiverina tsikelikely amin'ny toerany teo aloha indray ilay satria efa niala ilay zazakely. Izay dia misy fikorontanana vatany vehivavy ihany koa amin'izay. Ny fitaizana, ny fampinonoana zazakely dia anisany manamaina ny fory rehefa teraka ny vehivavy. Reraka loatra ny vehivavy rehefa eo anatin'ny fitaizana, indrindra kokoa moa fa hoe tsy mitaiza ramose fa dia atsipy fotsiny ao an-trano hoe madama izany. Dia ny olana ihany koa raha ohatra izao ka hoe somary tsy mivoaka ilay zazakely somary ngeza be, indraindray misy ilay zazakely somary ngeza ilay ao, tsy maintsy hidiany dokotera ny eto amin'ny Tadavia, eto amin'ilay lalan-jaza fivoahan'ilay zazakely dia tsy maintsy raha hidiany dokotera koa no nanjaitra an'ilay izy tsy maintsy zairina ilay izy dia lasa misokatra malalaka ihany koa forondry. Izany hoe mila miteny amin'ny dokotera hoe somary zairina ilay izy satria tsy ny lasa misokatra malalaka teo. Ambonin'izay koa lasa somary manana olana rehefa mipipi ihany koa vehivavy satria noho izay ilay fikorontanana izay. Dia reraka mafy ny vehivavy, indrindra marary ihany koa satria tsy mora ilay mampinono dia mila misakafo tsara ihany koa nefa indrindra fa reo amin'ilay fitaizana satria tsy mora ny mitaiza zaza. Dia eo no tena ilana ny lehilahy aiza ny fitiavana isany. Lisany izao tonga dia maika be hoe tena mivoaka ilay zazakely indao indray ileny. Efa nazavaiko ny lisany teo daholo ny atsipiriany iainan'ny vehivavy rehefa vao teraka. Mila tonga saina izany lisany hoe mba miandry kely aloha fa tsisy tokony mahamaika izany. Raha ohatra izany ka hoe tena mangidia tokoa izany ianareo roa, alaina ohatra hoe iray volana izany, iny aloha tsy maninona iny fa afaka master ianareo roa. Afaka ange izany ianareo roa ihany, tsy ampidirina amin'ny bibity fa master ianareo roa. Madama mihinana bibity dia lahy ihany koa milelaka fory, izany hoe tsy ampidirina any anatiny any satria mbola vao hanamboatra tsikelikely ny taovany. Ny tranon-jaza dia tsy azo kitikitihana loatra ilay ao anatiny ao. Fitiavana daholo ange izany ary ilay ny lehilahy dia zadrazadra ratsy fotsiny hoe ity vehivavy dia tsy maintsy lely fotsiny fa tsy mandinika ny zavatra hoe ao ambadik'ilay izy. Dia efa nazavaiko ny lisany izay ny amin'ny antsipiriany rehetrarehetra iainan'ny vehivavy rehefa teraka
sy ny olana iainany a dia mila ny fitiavany lisana izy. Raha ohatra moa zany ka hoe tena olana tokoa zany hoe tiana mba atao tena ho teritery tokoa zany le fory a, dia afaka manao plastic chirurgie, makany amin'ny dokotera dia zairina le izy a, dia somary atao lasa teritery, ny dokotera manjaitra le izy dia amboariny dokotera atao teritery, izay ny vahaolana. Raha hoe tianareo anankiroa tokoa mba hoe lasa teritery kokoa ilay lavakory dia afaka atao zany. Mila fampiresaka tsara aloha ianareo roa. Dia ho an'ny lehilahy mba mahay izy lisany izany ny zavatra iainan'ny vehivavy zany, mafy ange zany io zazakely io ange aina ange io alaina ohatra fa raha ilisany indray no teraka iaina ohatran'izany iainan'ny vehivavy zany, vitsy amin'ny lisany mahazaka an'izany. Ilisany tsy mahazaka fiainana voaloha raha tsy misy vehivavy satria tsy mahavita manasa lamba, tsy mahavita manasa silipo, tsy mahavita mahandro hanina. Nefa rehefa misy vehivavy dia lasa manambany sy manaratsy vehivavy. Fifamenoana ange ilay tokantrano, matoa lisany nakavady dia mila vehivavy lisany hifameno sy hifanohana. Dia izay ilay lalam-piainana, omeo fitiavana madama, ary io tsy miankina amin'ilay hoe rehefa lasa malalaka ilay fory na lasa tery ilay fory dia tsy mety ilay izy, fa miankina amin'ny fahavononana. Voalohany rehefa mpivady ianareo dia ianareo zany no voatsodrano hifankatia. Dia raha ohatra ka te hankafy tokoa ianareo mila fafiny manomana vatana, manomana saina, ary koa atao am-pilaminana ilay izy. Efa be dia be vidéo nataoko tao aloha tao mahakasika ny préliminaire, ny point G, ny mifanohitra ao anatiny daholo izany rehetra. Dia ianarana miadana ilay izy. Ary atao am-pitiavana, rehefa manao zavatra isika ka atao am-pitiavana ilay izy na dia sarotra aza dia tsy maintsy hoe mora atao. Dia izay mankasitraka anareo naraka ny vidéo hatrany farany. Raha misy fanontaniana apetrao amin'ny commentaire na koa apetrao amin'ny message ihany. Mandrapiana, bye 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 bye. Mahatsara ihany ve ilay make-up e? Asa fa reraka be ako nanao an'ity make-up ity nefa nareo tsy tianareo make-up atao. Lasa mamota kely za.